Salama daholo eo andao indray raha ho fantaritsika ireto tsara ho fantatra ireto. Kolikoly eny amin'ny Firenena-piaramanidina Ivato, mpiasam-panjakana roa izay tsy maintsy nahato amin'ny asany. Famokarana herinaratra vonona hanohana ny Madagasikara, la Frantsa. Resaka telefirika indray voalaza fa halefa amin'ny herin'ny masoandro indray. Fifidianana ben'ny tanàna tsiraikitra ny 9 Novambra ny 20 Desambra ny sosikevitra. Nèvre Oldinina izaho koa mba gaga hoy ny tenany. Ireo no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tonga gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Nivadika ho raharam-pirenena tanteraka ny fanafoanana ny kolikoly eny amin'ny Firenena-piaramanidina Ivato. Taoriany fidinana fotona izay nataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny talata lasa teo dia nisy ny fepetra maromaro izay tsy maintsy noraisina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra. Anisan'izany ny fampiatoana an'ireo mpiasam-panjakana roa izay voalaza fa nahazahoana fitarenana matetika ao amin'ny Firenena-piaramanidina Ivato io. Ankoatra io dia betsaka ny toromarika mba ahafahana mitondra fanatsarana sy hisorohana ny kolikoly ary ny fanararaotana izay ataon'ireo tompon'andraikitra eny an-toerana. Famokarana herinaratra indray dia fanefany izao ny nihona tamin'ny lampam-panjakana Élysée ny filoha Rajoelina sy ny filoha Emmanuel Macron izay maneho izany fa mbola misy ny fifandraisana eo amin'izy roa tonta. Araka ny fantatra dia ho avy eto Madagasikara hanao fitsidihana ara-panjakana ihany koa io filoha frantsay io. Mandritra ny fihaonana an-tampon'ireo filoham-pirenena sy ny filoham-panjakana ao anatin'ireo firenena mikambana amin'ny komision ny ranomasimbe indiana na ny COI izay ho atao eto Madagasikara. Tsara ho fantatra ihany fa nandritra ny fihaonan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina sy ny filoha frantsay Emmanuel Macron dia voaresaka ny sehatry ny fiaraha-miasa. Anisan'ny hiopanana amin'izany ny sehatry ny toe-karenina sy ny ara-diplomatika. Nilazany fa havonona ny hanohana ireo ezaka fampandrosoana any Madagasikara ny Frantsa. Teboka iray amin'izany ny famokarana angovo azo avaozina mba hiadina amin'ny fahatapahan-jiro lavareny izay mahazo any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hisy ny famatsiana arabola amin'ny tetikasa fanamboarana tohadrano ho famokarana herinaratra. Izany dia hitovitovy amin'ny endriky ny famatsim-bola ny tetikasa ny telefirika ihany. Marina fa naharitra 17 minitra teo eo io fihaonana tao amin'ny lampam-panjakana Élysée io. Na dia tery aza ny fandaharam-potoana ny filoha roa tonta dia azo lazaina ho naharitra ihany izany dinika izany. Tao anatin'izay fihaonana izay moa maro ny malagasy ny andrandra an'ilay hoe ahoana sy ahoana zay ny fitakiana an'ireo nosy kely na ny Élysée Parsa izany mba voaresaka tao anatin'izay fihaonana izay ve sa ahoana hoy ny mpanara-baovao. Resaka telefirika indray handeha amin'ny herin'ny masoandro indray hono. Teo aloha no lazaina fa tsy iankina amin'ny jirama ny fampihodonana fa hanana milina ampihary herinaratra manokana. Izao indray dia nambara ihany fa tsy miankina amin'ny jirama fa andeha amin'ny herin'ny masoandro. Resaka fifidianana ben'ny tanàna indray tsiraikitra ny 9 Novambra ka ny 12 Desambra ny sosikevitra. Nandefa taratasy ny Prime Ministra fa misy antony teknika izay tsy ahafahana manao ny fifidianana amin'ny 9 Novambra ka anisan'izany ny mbola tsy nitsanganan'ny gouvernemanta. Amin'ny 12 Desambra indray ny sosikevitry ny seni izay heverin'izy ireo fa mety kokoa amin'ny fanatanterahana izany fifidianana izany. Voafaritry ny lalàna fa amin'ny vanim-potoanany maintany ny fifidianana ka tsy maintsy maka ny hevitry ny filan-kevim-panjakana. Ny amaranantsika azy dia ny valan-dresaka izay nataony Nèvre Oldinina. Ny filoham-pirenena angamba no tokony antanenareo mpanao gazety hoe fa maninona no tsy natao filoha-levitry ny antenimiram-pirenena intsony aho hoy hatrany i Nèvre Oldinina. Izaho koa aza mba gaga lesona raisina ireny hoe tsy statika fa dinamika ny politika ary tsy ananan-kavana no sady tsy ananana namana
ho izy raha naneho ny heviny. Izay moa ny atao hoe politika, ary io toerana politika io dia tsy toerana mandrakizay mihitsy io fa tsy maintsy mifandimby foana. Izay ny antsoina hoe ifandimbiasana ny toerana. Ka misy aza moa amin'ireo zay mpanao politika malahelo mihitsy rehefa miala amin'io toerana izay nomena azy io fa lasa andolo-kafa ilay toerana. Ka misy amin'izy ireny maneho an'izay tsy fahafaliana izay amin'ny endrika maro isan-karazany. Fa inevra olodinina kosa tsy mba nanao an'izany fa satria tsapany tsara fa tena ifandimbiasana tokoa ny toerana ka ampirary lahina ny azy no andraisany anireo izay nisolo ny toerana. Ny eo amin'ny pitsopitsony mahakasika ny dian'ny filoham-pirenena tany Frantsa indray sy niaonany tamin'ny filoham-pirenena Emmanuel Macron dia raha maro ny vahoaka malagasy izay nanantena mba ahazo valiny mahafapo amin'ilay hoe resaka Îles et Parses dia hatreto aloha mbola tsy nisy resaka firy izay mahakasika ny fitakiana Îles et Parses izay aloha raha araky ny vaovao voaray hatrany satria zavatra sarotra dia sarotra moa izany fitakiana an'izany Îles et Parses izany noho izy ireo izay efa nipetrahany ireo frantsay sy nitafika frantsay efa tao anatin'ny taona maro ary maro ihany koa moa no tombontsoa azon'ireo zay frantsay tamin'izay Îles et Parses izay ka izay no antony isany mahatonga azy ireo midongy amin'izay Îles et Parses izay ary raha mbola atsoatsy angambany azo lazaina fa mbola tsy ho possible mihitsy izany ahazona Îles et Parses izany na dia miezaka manao entso zavatra mitaky an'izay Îles et Parses izay aza ireo filoham-pirenena rehetra izay nifandimby teo aloha sy ny ankehitriny fa matoa izay Îles et Parses izay mbola tsy azo mandraky teny androany dia tena sarotra mihitsy ny fitakiana an'izany Îles et Parses izany ary sarotra ihany koa moa ny hanala an'ireo frantsay ao anatin'ny izay Îles et Parses izay satria efa taoro zareo tao anatin'ny taona maro dia maro ny aina sy monina tamin'izay Îles et Parses izay. Ka ny fehiny dia tsy dia nisy resaka Îles et Parses izany ny fihaonana izay nataony filoham-pirenena tamin'ny filoha frantsay tamin'ity herinandro ity fa resaka eo amin'ny fifanampiana sy ny fifandraisana mba ahavitana an'ireo tetikasa izay efa nampanantanety filoham-pirenena anyvoaka malagasy no tena votoantsin-dresaka izay nataon'izy ireo nandritra izay indrindra fa ny eo amin'ny resaka jiro sy rano malagasy izay dia isany mampitaraina ny voaka malagasy maro ankehitriny amin'ny fahatapatapahan-jiro lava reny izay tsy misy fiafarana moa izany fahatapatapahan-jiro zany tsy nandreny vohitra ihany fa efa miparitaka manerana ny faritany moa izany fahatapatapahan-jiro lava tsy misy fiafarana izany ka izay no tena nitadiavana vahaolana maika dia maika ary izay ihany koa moa no tena votoatsin-dresakin'izy ireo nandritra an'izay fihaonana izay moa no masaka azona rosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misesy sy tomatahotagasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.